Fampidim-baovao hafa manodidina izay resaka fitsarana izay hatrany fa any ivelany. Nanambara tamin'ny fomba ofisialy androany ny ministry ny raharaham-bahiny Henri Rabarinjaka fa efa mandeha ny famitorana sy ny fanenjehana ny orsinina Arfa any Frantsa. Ny fampanoavana ao Paris no miandraikitra ny fanadihadiana momba ity raharaha ity ary efa nanomboka tamin'ny 17 volana febroary lasa teo izany fanadihadiana izany. Fananomboka tamin'ny 17 volana febroary 2024 zany hoe telo andro talohan'ny ianona raharaha io dia déclenché au niveau ny parquet de Paris ny atao hoe poursuite pénale contre le dénommé Houssine Alpha. Raha ohatra ka tamin'ilay vaovao-enitsika farany amin'ny officialy hoe fiché amin'ny personne recherchée en France zay ny vaovao farany article talohan'io dia io zany tena ny fomba officialy solennel no tenena ny ministre raharaham-bahiny fa nanomboka tamin'ny 17 volana febroary farany teo dia poursuivi pénalement any France. Inona dikan'izany? Dikan'izany dia misy ao anatin'ilay atao hoe entraide na ou plutôt accord de coopération judiciaire entre la France et Madagascar dia ny justice française sy ny justice malagasy dia miara-miasa mivantana. Tsy misy barrière iny. Afantatsika efa ny justice moa dia mipetraka amin'ilay hoe indépendance ny justice. Ny justice no manao ny asa. Itsika zany dia tsy maintsy mahaka izy an'izay le na ny indépendance ny justice tsika indrindrindrindra sy ny indépendance ny justice frantsay mitohizany mikasika an'ilay rangahy iny. Ary ny zavatra ngeza be moa satria magnentsika hoe misy procédure maromaro nge akoatran'ilay resaka évasion misahana amin'ny rangahy iny dia ny principe moa izany dia misy ilay hoe atao hoe amin'ny le principe général hoe na ny firenena malagasy na ny firenena frantsay dia tsy mi-extradé ny teratany